Ny tohiteny Faria Karobato ny asa sosialy nataon'ny fikambanana AFM na ny andro ny fampandrosoana ny Madagasikara izay naharahana hetsika ara-panatanjahantena maro. Voalohany indrindra aloha dia tena tsy hainay ataony tsy hisaotra en tant que organisateur amin'izao fotoana izao satria dia sambany teto amin'ny fokotany nisy anay no nisy ny fikarakarana hetsika lehibe sy goavana tahaka izao izay niarahana tamin'ny association AFM. Nisan'ny zavatra anankiray koa mampifaly ny tanora sy ny vahoaka eto amin'ny fokotany misy anay ilay izy satria dia misy ireo lalao rehetra izay tena tian'ny tanora tokoa ity Fary. Tanjon'ny AFM moa ny hanampy ny vahoaka ifotony, noho izany dia misy ny fanolorana ireo fiofanana maro isan-karazany. Isika androany dia tournoina foot, tournoina pétanque, tournoina athlétisme ety amin'ny commune Karobato ety Ifary. AFM zany dia ny hanampy ny vahoaka iray manontolo eto amin'ny commune Karobato mba hitovy amin'ny commune rehetrarehetra. Isika manaraka ankoatran'ny androany misy tournoina baolina izay karakarain'ny fokotany Ambodivoanjo commune Karobato ihany io amin'ny Pentecôte sur la Fine Pentecôte tournoi mafy be natokana ho an'ny mpanao foty izay aorianan'izay ny fampanaovana formation ny tanora sy ny tsy manana asa. Nisy avy hatrany moa ny fanofanana machine industrielle sy ny sérigraphie afaka misehatra asa avy hatrany ireo mpiofana ao aorian'izany. Tsy vitan'ny hoe mampianatra machine industrielle ny AFM fa misy mampianatra sérigraphie ohatr'izao. Ny oaty zany dia efa manana talenta avoleta ny tokony andraikitra mpampianatra anazy mahavita tsara tarehy be zao. Donc zany raha hitady asa zany ny vahoaka aty amin'ny commune Karobato dia tsy sarotra amin'izareo intsony satria izay tsy maintsy bika mahafatambary be da be ny talenta azonay ampianarana mamaim-pona an'zareo ka isaorana be da be any AFM nanolotra zany zavatra zany satria mamaim-pona daola dia ezaka izay aty amin'ny commune Karobato zany mba hampianarana ny olona tsy anasa omena asa. Mampiavaka ity hetsika ity koa ny fisiana fampianarana mikasika ny plante médicinale nomen'ny dokotera Mpitsabo. Aloha dia manome fampianarana amin'ny plante médicinale izahay makasika plante. Rehefa plante médicinale zany dia ampianarana ny zareo satria maro manko ny plante médicinale izay afaka mitsabo karazana valakaretina maro kanefa afaka jifain'ny olona rehetra amin'ny fomba tsotra dia manome toro-hevitra ihany kokoa izahay ary fanentanana ara-pahasalamana amin'ny fomba natoraly. Nisaotra sy nankasitraka ny fikambanana AFM ireo mpandray anjara sy ny mponina teo Ifary. Afinaritra ary tena azoko mahitsy niary ao anatin'ny momba ny vatako atsipiriany ao amin'le aretina momba vatako zany mahazabainy dia mazava amiko ary azoko atao mahitsy niary afinaritra tompony zavatra ataonareo marao zao dia mba ho afaka ny marary sy ny afitra rehetra. Zany natolotra ho anareo fikambanana zany fa tena irako fanamasina zany nareo satria samba teto aminay teto Fary mihitsy zany nisy an'izao hoe hetsika tena an'izao mihitsy ka dia misaotra betsaka tompoko Andriamanitra manakaram-pahasoavana maro vitanazy zany misaotra indrindra tompoko. Nazahoko tombotsoa betsaka aloha satria ohatranazy dia tena mbola tsy nahay resaka masinina mihitsy raha tsy tato. Dia nazahoko tombotsoa satria mba hita asa amin'izay ao aorianan'izao fampianarana anazy zao.